Ianaran'ny profube zay tarihan'ny flou révérend docteur Jean Lavaltera izay mamitahirana amin'ny fametrahana mpitandrina ny FPMA masy amin'izao fotoana izao no hiarabanantsika tratro izao jobily fa 2020 taona izao mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana ny fiadanana arifon'ny fitiavana amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiangonana 2020 taona ny tafo FPMA Sergia ary raha eto amin'ny sahan'ny FPMA eto amin'ny sahan'ny Île-de-France no jerena dia anisy azo lazaina fa anisan'ny tafo zokiny indrindra 2020 taona tsy tonga ho azy tsy mandeha ho azy fa resy lahitsika fa atao ny tanàn'Andriamanitra izay mitazona ny fiangonana satria izy irery ihany no manao ny trano ary fiderana fankalazana voninahitra hoe ho azy irery ihany ny afatra tiana ampitaina amin'izao fa 2020 taona izao dia arak'izay efa napetraka soda lehibe ary mifandray mivantana amin'iteny izay teny fariva izay vidinareo dia nalaina tao amin'ny tiny voalohany fahaenina miadia atsara finoana azono fiainana mahazo manakazay fa amin'izany fiainana izany no miatr'Andriamanitra fifonenana nambara ny fikipona faritra izay nateny vaovoloena maro dia ny mba ho tafo marina amin'ny fiain'Andriamanitra ho masina amin'ny fiain'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fitiavana amin'ny Jesosy Kristy no hitarika ny FPMA Sergia ny fanahy masina no hitarika ny FPMA Sergia amin'ny asa fisoravana be rehetra izay mbola ametrahana ny tokoazy.